Salama daolo androany sika de ndondera hirisaka ireo mpanakanto kalaza izay tena manana ny maizy azy ary fantatry ny besiny maro. Na ho an'i Madagasikara izany sy natany ampitan-dranomasina dia saingy nahafantatra an'ireo mpanakanto kalaza ka hotsokaintsika manokana amin'izany ny mpanakanto Mario izay fantatsika tsara moa izany Mario izany na koa fantatsika amin'ilay hoe Mario Folakalakile izay tena mpanakanto isan'ny nalaza raha samby mpanakanto nivoiny gadona afrobeat izay. Ka ny mombamomba azy no fitinina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka ny video ity hatramin'ny farany. Iza tokoa moa Mario ary avaizany tena fiaviny ary nanomboka tamin'ny taona ovinina i Mario izay no niditra teo amin'ny sehatry ny zavakanto izay. Aza dindo ny milaiky ny video antsika ary manasitsika hatrany hiabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa misesy tawatawatagasy. Toy izao ny fanaovana azy tsy ampy antely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary. Raha miresaka ny mpanakanto nalaza ary manana ny lazany moa isika dia tafiditra ao anatin'izany raha i mpanakanto Mario na koa Mario Folakalakile izay tena nanaitra ny maro raha nahita an'izany fiakarany lazany izany mpanakanto Mario izany satria vetivety izy ny hira dia iny fa nalaza tampoka ary isan'ny nankafian'izany Mario izany ireo any abavilanitra rehetra satria i Mario izany dia azo lazaina fa tovolahy izay tena ao anatiny izay hatsarana izay ka mety izay no nahambabo an'ireo tovovavy isan-karazany manerana ny nosy tany ampitan-dranomasina tany. Tsy vitan'izany fa Mario ihany koa dia azo sokajina ao anatin'ny mpanakanto tena manana ny feo mangany izay tsy vitan'izay fa sady mpamorikira ny lehilahy no mbola mahay mikirakira an'ireto karazana studio sy ny tariny reto ary eo ihany koa mahay mikirakira amin'ny lafiny irony video irony. Ka noho izany dia ndao ara ho fantarintsika iza tokoa moa izay Mario izay. Raha zandry fanambinantsoa Jean Mario no tena anarany fa Mario no nataony anarana tarika izay hoentiny izany hoe anarana hoentiny miakatsehatra izany. Teraka tamin'ny 13 Mey 2019 tao ankofika Ambalavao tao Fianaratsoa moa izy ary zanaky ny Andriamatoa Razandry Fanambinantsoa Jean Baptiste izay mpampianatra sy mpanoratra sady mpikambana ao amin'ny Havatsa IPM izy sy Ramatoa Razanavololona Marie Odette izay reny niteraka any Mario. Tena betsileo ireo ray aman-dreniny mazava ho azy fa betsileo ihany koa ny lehilahy. Misa efatra menadahy izy ireo niray tampo ka i Mario no farany. Vao 5 volana monja nahaterahany dia nifindramonina tany Ambodangesoka Andapa iny amin'ny faritry ny Sava iny any Antsiranana moa izany noho ny asa manandraikitra izay nisahanin'ireo ray aman-dreniny. Izany hoe niaina ny fahazazany tany amin'ny faritra iny i Mario sady nianatra tao amin'ny sekoly Montjardin nanomboka ny maternelle ka hatramin'ny nahazoany diplôme BPC ary tao amin'ny collège Immaculée Conception ao Andapa izy no nahafaka baka. Nandranto fianarana ambony tao Antananarivo izy noho ny afaka baka ka tao amin'ny GSI Antaninarenina izy no nianatra sy nanao multimédia et communication. Raha eo amin'ny sehatry ny mozika indray dia tena tia la mozika be izy hatramin'ny fahazazany ka mandray anjara foana rehefa misy ny fetin'ny sekoly. Nanomboka nihira izy teo amin'ny taona 13 ka izy irery ihany no nikarakara zavatra rehetra na ny instrumental izany na ny montage na ny mixage. Afa-tsy ny klipy izay nitontosainy hery izay namany mbola tsy fantatry ny maro i Mario sy ny sanganasany tamin'izany ka tsy netikivy ny mpanakanto Mario ka tonga tamin'ny tanjona izay niriny taorian'izay. Maro ny resaka mandeha etsy roa fa misy disadisa eo Mario sy Elidio. Tsy miady velively izy ireo fa miara-miasa tsara. Tsy miady velively ho iaho izy ireo fa miara-miasa tsara satria matetika isika mpanaraka sy isika mpankafy ary isika fanina no mampiady an'ireo artistantsika no izy ireo mitovitovy gadona izay voizina. Na dia mitovitovy gadona izay voizina aza ireo artista samy kalaza tsy midika akory izany fa ampifaninana izy ireo ao anatin'izay na koa ampifandrafy fa minamana foana izy ireo mahasamby mpanakanto azy ireo zay. Tsy maintsy misy foana ny fizarana sy ny fanehoan-kevitra ny tsirairay ao anatin'izay ary eo ihany koa ny finamanana sy ny fihavanana moa mazava ho azy.
Tsy vitany mpanakanto kalaza i Mario fa mbola nanambady andriambavilanitra izay isan'ny mpanakanto kalaza ihany koa izy Olisia moa izany izay lasa renjanany mihitsy moa amin'izao fotoana izao mazava ho azy izany fa tena ireto indray izany ny couple artiste izay tena tsy mbola nisaraka mandraky teny androany midika izany fa ao ny fankatiavana sy ny fampitokisana ary ao ihany koa ny fahaizana mifampihaino satria matetika ny couple samy artiste izay dia no amin'ny mahasambolona malaza izay dia tsy dia maharitra loatra ny fiarahana fa ny azy roa reto kosa dia tena naharitra. Nanaitra ny maro raha nahita an'izany fiarahan'ny Mario sy Olisia izany satria maro moa ireo izay mpanaraka sy mpankafy an'izany mpanakanto Mario izany no milaza hoe fa izy Olisia ve izany ny vehivavy tena tiany izany Mario izany satria raha oharina amin'ny taona ny jerena dia somary zoky kely izy Olisia raha ampitahaina amin'ny Mario izay. Nilaza ny marina mahakasika an'izay moa i Mario fa ny fitiavana ho izy tsy voafetra ny taona izay moa ny atao hoe l'amour n'a pas d'âge ka tsisy tokony hampiasa saina amin'izay resaka taona fa rehefa mifankatia dia zava-dehibe izany. Noporofony izy reto koa moa ny fitiavana tsy voafetra ny taona izay izany hoe l'amour n'a pas d'âge izay satria raha ny hita hatreto dia tena mifankatia izy roa ireto ary maro ireo izay mitsiriritra an'izany fifankatiavana ireto mpanakanto roa samy kalaza ireto. Ao ihany koa moa ireo izay mpanaraka sy mpankafy an'izany mpanakanto Mario izany sy ireo andriambavilanitra kely izay taratara amin'izany mpanakanto Mario izany milaza fa hoe mety vola ngambany no tena nahataraiky an'ny mpanakanto tamin'ny izay mpanakanto somary efa zokiny izay. Diso anefa n'izay rehetra izay satria na dia eo aza izay tsy fitoviana eo amin'ny resaka arabola izay fa ny vola tompoko dia tsy mahavidy fitiavana. Ka noho izany dia tokony misy fanovana ihany ilay toetsaintsika zatra mitsara avy ety amin'ny endrika ivelany fa tsy fantansika ny zavatra tena misy ao anatiny. Matoa izy ireo mbola mifankatia sy mifanambady mandraky teny androany dia tena fitiavana tokoa izany. Matetika isika mahita ireo vazaha izay any andafy any olona samby kalaza toa andrisakira Siri Piqué moa izany ilay mpilalao baolina kalaza dia nifanambady nefa zandriny sakira 10 taona be zao i Piqué fa tsy misy manisy commentaire an'izany tahaka ataontsika aty Madagasikara izany ny any andafy. Midika izany fa ny olona tsirairay dia manana liberté ary manan-tsafidy amin'izay olona hitany fa mety aminy sy mahavita miaraka aminy ao anatin'izay fitiavana izay. Raha ny teo amin'ny resaka laza sy ny faharetan'ny laza dia azo sokajina fa mpanakanto izay tena mba nahatazona ny lazany raha izay mpanakanto Mario izay. Raha toa ka tany am-piandohana i Mario izay miezaka mamoaka hira vaovao foana isam-bolana fa taty aoriana izany dia niezaka nigere an'izay famoahana hira zay izy ireo ary niezaka ny tsy hamoaka hira vaovao isam-bolana izay fa niezaka mba natao ao anatin'ny elaelam-potoana somary lavalava izay vao mamoaka hira vaovao izay. Na dia eo aza izay fahatarana mamoaka hira vaovao izay tsy midika izay fa nihena ny lazany fa voatazony atrandry izay lazany izay mandraky ty androany. Izay moa ny antsoina hoe gestion de carrière raha amin'ny teny vahiny. Ka noho izany dia isaky ny mamoaka hira vaovao izay mpanakanto Mario izay avy hatrany dia tafiditra any anaty fony mpankafy satria izy moa efa kalaza raha teo ka moramora aminy ny hamoha foha ny aimbaindahany ireo mpankafy azy manerana ny nosy sy ny any ampitan-dranomasina. Mpanakanto azo lazaina fa zandry i Mario nefa dia efa nanana an'izany lazany izany manerana ny nosy sy ny ampitan-dranomasina ka dia ezaka tena tsara izay ezaka vitany izay na dia niainga avy tamin'ny tsy misy aza izy fa lehibe ny afarany. Izay moa no masaka azona roso mahakasika ny ambangovangony amin'izay mpanakanto Mario izay fa misaotra rehetra naraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany. Azadiny ny like ny vidéo antsika ary tsarovatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny am'sesy tao atagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.